Matombona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny batisa ao amin'ny Kristy. Ny batisa ao amin'ny Kristy tarafina amin'ny nofinainantsika anio bokin'ny Petera voalohany toko 7 ny 12 hatramin'ny 12 izany. Ny batisa ao amin'ny Kristy. Isany izay mitondra fanazavana maro na koa hoe mitondra hevitra maro amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra ity nofinainantsika anio ity, indrindra ilay ambarany 720 sy ny 20, ilay antondian'i Jesoa nitory ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny tranomaizina koa ny voalaza tamin'ny andron'ny Noa. Maro be ireo mpikaroka izay mitondra ady hevitra, samy maneho ny heviny mahakasika izay tena tian'ny soratra masina ambara marina. Fa natohina ady hevitra misy dia mahatsiaro isika fa ity epistily ity dia nosoratana indrindra ho an'ireo kristianina mba hanahaka an'i Kristy eo anatrehan'ny fiaretana, eo anatrehan'ny fizahan-toetra, eo anatrehan'ny adi-panahy izay ananany mino. Arak'izany dia i Kristy mihitsy no ampianarin'ny Petera ho ohatra velona tokony ho alaitahaka. Ary amin'ny resaka hoe batisa isika dia mbola i Kristy ihany no manohatra ny tenany ho amin'ny batisa. Ambareto ary zany fa ny batisa ao amin'ny Kristy dia batisa mandalo fahafatesana ho any amin'ny fahavelomana. Mampatsiaro antsika ilay tamin'ny andron'ny Noa zany, ka tsy maintsy nandalo ny safi-drano izay nisy ny fahafatesana ho any amin'ny fahavelomana namonjena ny Noa valo mianaka. Voatsela akory izay tsika nandinika fa sady mamono no mamelona ny batisa, ary tantaratra fa tao amin'ny Jesosy Kristy mihitsy ny fahamarinana izany. Izy ilay tsy maintsy nandalo ny fahafatesana aloha, izy ilay tsy maintsy nakany amin'ny tsy maintsy maty teo amin'ny hazo fijaliana aloha, ary avy eo nitsangana tamin'ny maty hitondra famonjena ho an'izay mangetaheta sy mino azy. Io sary ny fahafatesan'i Kristy io no anambarana ny hevitry ny batisa tsy maintsy mandray izany fahafatesana izany koa hamonoana ny momba ny tena, hamonoana ny lasa rehetra, hamonoana ny fahotana sy ny endriny rehetra. Rehefa izany dia atsangan'Andriamanitra ho any amin'ny fahavelomana, famonjena tahaka ny nananganan'Andriamanitra amin'ny Kristy tamin'ny maty raha teo ihany koa, ka nasandatra ho eo an-tanakavanany ray. Ambara eto fa nasandatra ho eo an-tanakavanany ray izy, ary efa any amin'ny toeran'ny anjely sy ny fahefana sy ny hery. Ny mino vita batisa koa zany ry havako malala dia mino izay manaiky mandalo ny fahafatesana ary asandatra ho any amin'ny fahavelomana tahaka ny Kristy fahizay. Ry havako malala amin'ny tompo, mbola marina hatrany zany fa sady mamelona sady mamono no mamelona ny batisa. Ny batisa dia ambara fa
endrika fotsiny ihany, famantarana fotsiny ihany, fitaovana fotsiny ihany andraisam-pamonjena. Fa ny tena famonjena dia ny faneken'ny olona ny Kristy, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny antsoina hoe batisa ao amin'ny Kristy izany dia ny fandraisan'ny olona ny fahafatesan'ny Kristy ho an'ny tenany sy ny fahavelomany, ary ihany koa ny fandraisan'ny marika hita maso amin'ny alalan'ny batisa. Dia ho n'Andriamanitra irery ihany ary ny voninahitra, ao amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay nanaiko ho faty, hitondra ny helokay sy ny fahotanay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra anao izay Jesosy fa lehibe ny anaranao, lehibe ny fitiavanao, ka afaka misitraka izany famonjena atolotra ao anay izany izahay. Ankehitriny izahay dia miombona amin'ny fiangonana rehetra, ny vita batisa rehetra, nandray ny famonjena izay nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ary ankehitriny miombona amin'ny olombonjena rehetra izahay mivavaka manokana Jesosy, mivavaka izahay ho an'ireo rehetra izay mbola tsy vita batisa, ho an'ireo ray aman-dreny izay tsy manana eritreritra hanolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa, ho an'ireo rehetra izay mieritreritra hiandry fotoana ela na fotoana lava hanolorana ny zanany ao amin'ny sakramentan'ny batisa. Andresy lahatra azy ireny mandrakariva ianao, anatonany ny famonjenao ka andraisan'izy ray aman-dreny ny famonjena ho amin'ny tenany aloha, dia hanolorany ny ankonany ho anao Andriamanitra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.